Fa iverenantsika kosa moa ny ako ny fankalazana ny fetin'ny Paka, fombiazana tanteraka ilay hetsika amin'ny Paka Ambohimanga izay nikarakarain'ny Araprod Indivent nanomboka ny Sabotsy 30 Mars teo ka hatramin'ity androany ity. Ny anjinjininy moa eo amin'ny sariny mamy Ra Samuely. Afa-po tanteraka ny Araprod and Event izay nikarakara ny hetsika amin'ny Paka Ambohimanga andiany voalohany notanterahana teto amin'ny ivitoeram-pialamboly Vohitra Paradisa Ambohimanga nanomboka ny Sabotsy 30 Marsa lasa teo ary ny farana androany voalohany volana Aprily araka nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ity Araprod and Event ity. Nisy hatrany ny fampisehoana ny rana tamin'ireo mpanakanto fatan-daza nandritra ny 3 andro ny sinyhetsika, ko raha ho an'ny tontolo andro na Sabotsy teo dia nahazo sehatra ny gadona RNB ary isany nandray anjara mavitrika tamin'izany i Marion. Ny andro ny alady mipasika teo kosa dia nandray anjara tamin'ny fampisehoana ny tarika ambondrona. Ary ho amin'ity andro ny androany ity dia i Momota no nampifaly ny ankizy. Nandray anjara tamin'ny fampisehoana ihany koa i Samuel ary namaran'izany Njakatiana. Ankoatra ny fampisehoana ny rana tamin'ireo mpanakanto samihafa dia nanasongadiny tietsika ity ihany koa ny pique-nique géant nafahan'ireo olon-droa na mpianakavy ny famotoana tity ny fampizara hafaliana. Nisy ihany koa moa ireo karazan-dalao sy fialamboly samihafa mety ho ansokajy-taona rehetra toy ny tiralarika, ny pétanque sy ny sisa sy ny sisa. Raha mipaka ampefatra amin'izay moa no karakarainy ny Araprod and Event dia nisafidiana manokana Ambohimanga andray ny hetsika noho ity toerana ity manan-tantara sy mba afahafantarana ihany koa ny fisian'ny toeram-pialamboly Vohitra Paradisa eto toerana.